Tolotratsika ny araba omba piraritsoa tompo klasy tompo vavy na tratra ity taona vaovao 17 sy 20 ity miarabantsika ihany koa ato anatin'ny fandaharana isika rehetra izao moa dia tsy afaka misaraka amina zavaboary efa nisy ihany ny fanadihadiana tantara mahakasika ny zavaboary izay iainantsika teto an-drenivohitra fa amin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa indray isika dia hisitaka kely ao any amin'iny faritry vakinankaratra iny manana ny azy manokana ihany koa izy ireo Ndawary manarafinatra tompo klasy tompo vavy. Efa taonany maro no efa nisy ny tanjanakazo na tany ivelany na teto Madagasikara. Tsy afa-misaraka amin'ny olombelona tokoa manko ny zava-maniry noho izy manadio ny rivotra iainana ka mahasalama. Raha ny ataotanisa no jerena dia somary mbola vitsy tsy mahasahana ny filana ny tanjanakazo misy eto amintsika kanefa dia manampy betsaka amin'ny fahasalamana ny fisian'izy ireny. Raha matoa Antarasoanaivo mpitantana an'ilay pepinière-na Batolahy noho ny fahitany fa mihasimba ny tontolo iainana ary miharingana ny ala eto amintsika no antony nananganana ny tanjanakazo eto Batolahy izay tsy lavitra n'Antsirabe. Efa taonany maro no isanan zanandraikitra izany fa inona tokoa ary no nahasarika azy hiditra eo amin'ity sehatra ity. Raha izao manokana tsy formationko mihitsy le resaka plante sy ny karazany fa droit kokoa zany anarako droit mihitsy zany anarako fa hafa mihitsy ny asako teo aloha noho ny fitiavako ny plante aloha hatramina zaza na ohatra raha hoe tsy dia nanana zavatra ngeza be ako fa le fitiavako ny zava-maniry zay nanosika andenaka aty fa akoatran'ny hoe amin'ny resaka fitadiavana zany io fa raha ohatra tsy tao anatiko mihitsy fitiavana ny plante dia tsy ho tafajanony leto plus anjanona teto dia niezaka nianatra niezaka nanao recherche amina resaka fambolena sy ny resaka kojakojanana an'ilay izy zany dia tafapetraka tanteraka atao anatiko ilay izy. Ny pépinière d'Ambatolahy dia aty Antsirabe misy anay 6 à 7 km miala centre ville mandeha amin'ny route nationale 7 mandeha route d'Ambositra iny zany hoe mivoaka kely mianatsimo. Rehefa tonga amin'ny 6 à 7 km misy terminusna bus anankiray le bus 10 orange dia mitsofoka amina lalana gauche ville à gauche zany raha avy any amin'ny centre ville miala Antsirabe dia mitsofoka izy piste fa le piste lalana azo andehanana tsara na tobila kely raha tafiditra aty aminay manodidina ny 1500 mètres eo mandeha aminazy dia tonga aty amin'ny domaine d'Ambatolahy nareo. Ny pépinière d'Ambatolahy izay mirefy eo amin'ny 3 hectares latsaka eo amin'ny pépinière anazy dia ny activité anay voalohany zany dia ny fambolena ny tany zanakazo izy tsika fikarakarana ireo zanakazo atao anatin'izany ny hazo fihinam-boa hazo fanaovana reboisement dia ao ihany koa ny hazo fanaovana haingo tanàna. Tsy mora ny fikarakarana sy ny fambolena zanakazo fa asa mavesatra mila faharetana ary mila fitiavana mba hahazoana vokatra tsara. Karazana hazo maro no volena eto ka izan'izany ny hazo fihinam-boa, ny zanakazo volena ary ny hazo fanao haingo tanàna. Marina fa mirefy 3 hektara ny tany zanakazo tao Tanandramatoa Antarasoanaivo. Tao anatin'ny 2 hatramin'ny 3 taona teo eo dia hita ho ny maro ireo olona mirona fambolena zanakazo. Izanay misy daholo ny karazana zanakazo fihinam-boa zany indrindra ny resaka voasary. Misy voasary mamy, voasary marikivy, voasary mandarine. Ao anatin'ny citron efa misy karazany anaky 5 ny citron eto aminay. Izana zany hoe mba hanana karazana voasary misy tsika mba hafahana manana vokatra foana. Misy mantsy zany hoe voasary ny citron 4 saisons manome mandavataona. Misy indroa intelo. Misy zany hoe saisonnière. Izana zany hoe resaka fiarina foana tiantsika tongavana eto mba hanana vokatra ho amidy foana ny mpamboly fa tsy hoe rehefa tapitra ny saison anakay dia miravoravo tanana hoe inona indray ny amidy manaraka. Ohatran'izay koa ny amin'ny paoma, misy ny paoma précoce misy ny tardive. Zao zany rehefa tonga eto ny olona dia miezaka manora ny olona hoe nampaiso misy ohatr'izay ihany koa miezaka manora ny olona hoe mba hanana voankazo foana tsika dia asivy mandeha an'ilay mandeha aloha dia mandeha mamokatra farany rehefa avy eo dia mba lavalava kely zany ny période finanantsika voankazo fa misy fotoana zany tena hoe tsisy horaisina mihitsy. Ny fikarakarana an'ilay zanakazo ny anay moa zany dia mariko eto fa ny zanakazonay indrindra ny fihinam-boa ny ankabeazany dia greffé daholo.
le greffe zay tiako tenena le vetivety kely izy dia manome voany eo amin'ny 2 taona dia efa mahazo. Tiako tenena ihany koa amintsika ilay miteny foana hoe tia ve lenay satria ny resaka greffage io avy ery amin'le hazo efa matoy tsara no alaina ny greffon dia apetaka ilay porte greffe ilay niteneniko anareo teo hoe azo avy amina graine na semis iny dia le bourgeon rehefa hanomboka andeha efa vonona hanome izy zany no apetaka amin'le resaka amin'le porte greffe eo amin'ny 2 taona hozy izy dia manome voany. Miezaka izay ho matianina amin'ny resaka io indrindra ny hazo fihinam-boa. Izany foana ny olona menay conseil ohatra zao fomba fambolena azy raha ohatra ka mizatra ohatran'izao zao fanafody atao anazy mila manao taillage ianao mila manao zezika ianao raha zavatra satria be dia be ny olona tsy manatoko tany dia tia manao zavatra anatina pot dia atondraina azy tsara hoe zao zany tokony ataontsika rehefa manao zavatra anatina pot ohatra zao tokony atao raha ohatra ka hoe vidy an'ity zavatra ity nareo dia vao manomboka herintaona vidanana azy dia manao taillage na formation alohany à partir an'le tronc iny rehefa avy eo ianao afaka miformer anazy. Ny hazo fihinam-boa matetika tsy hoe avela hazo ngeza be tsika matetika indrindra tsika malagasy hatramin'izay aloha dia tia hoe misy voany be dia be dia io hoe dia ho tapahana fa plus izy be ravina plus izy mandrobona dia tsy manome voany firy ary raha ohatra izy manome voany betsaka dia mila esorina. Tiako hazavaina kely hoe raha ohatra ity zao ty tanako totrany hoe io le branche misy voanina paiso ray 2 telo 4 5 eo zay hitanao fa kely tokony tsy hitombo amin'iny ahitsana dia amin'izay mahazo voany lehibe ianao sady vavety tsara mamy. Maro ireo karazan-kazo nentin'ireo vahiny teto amintsika nandritry ny andro ny fanjanahantany kanefa na izany aza dia mila manafatra ihany isika amin'ny mahanosy atsika satria tsika tsy amanosy atsika dia tsy milon'olona tsika hoe ato izay dia izay anananay ato fa miezaka ihany koa izay na resaka hazo fihinam-boa na resaka hazo anaovana haingo tanàna na resaka hazo tsotra fotsiny ohatra zao le gmelina sy ny tectona tsy dia hoe azo teto amintsika ohatra hoe ny chêne tsy dia teto amintsika chêne zany hazo fanaovana bois d'œuvre tsara koa fa tamin'ny androny satria Antsirabe teneniko manokana hoe tamin'ny androny fanjanahantany dia be dia be mivazaha teto dia miezaka mitondra ireny hazo ireny izy niditra ireny zany ezahana koa mba hiverina. Manana ihany koa zay ohatra hoe pain parasol zany tsy azo eto amintsika izy fa nampidirina teto nefa maniry tsara eto amintsika raha tsika haingo tanàna mizatra maromaro afa-tsy teny koa ohatra ny amin'ny agrume main de bouddha zany tsy eto amintsika fa nampidirina eto izy dia maniry tsara zay zany rehefa mampiditra zavatra vaovao indrindra ny arbre fruitier ohatra citron caviar endrasanay 2 taona na plus na ohatran'izay rehefa hitanay fa mamety aminay zany dia izy fa mandeha zay zao mamoaka anazy amidy. Fa anisany hitanto amin'ny la pépinière Ambatolahy ihany koa ireo karazana tavim-boninkazo vita amin'ny endriny hafakely sy ny volavolaina mba ho mafy tsara hanome endrika tsara ny tanàna. Tsy afaka miaraka amin'ny fanaingona tanàna ny resaka poterie resaka pot zany vita amin'ny tanimanga manana zavatra tsara ihany koa zay satria tsy hoe vazy dia vazy fa manana zay ohatra manao photofort zay manao brûle parfum zay rehefa diffuseur na parfum rehefa doranao izy zany dia iny afaka mandefa an'le izy any amin'ny ao anatina trano dia manao ihany koa zay karazana zavatra maromaro dia manana tany malalaka ihany koa zay fanaovana coin pique-nique dia ny ankoatran'ny arbre fruitier manana zahay ny fanaovana reboisement tsika teo ny teny tany voalohany tany hoe ilaina mba ho tontolo maitso Madagasikara dia manana hazo isan-karazany zay tsy mipay tsy nkinina ihany ny azo anaovana reboisement fa misy ny acacia misy an'izany hoe gmelina hazo sady anaovana reboisement izy apa-maitso amin'ny Madagasikara ao ihany koa satria isika tsy inona rehefa misy zavatra atao dia tia mandorondoro so ohatr'izany dia ilaina zany mba azo miverina ho antsika izy dia amin'izay tsika mahay mikarakara tsara azo anaovana charpente izy azo anaovana fanaka sy ohatr'izany dia mba haintsika mikarakara anazy. Za ary mieritreritra hoe fa maninona rehefa manao reboisement maninona raha atao arbre fruitier dia amin'izay misy retour amin'olona iny dia ny olona miaro anazy tsy hodorana na ohatr'izany hain'olona tsara mikarakara anazy. Tato efa nisy association maromaro miezaka mamboly hazo fihinam-boa dia amin'izay mba hain'zareo mikarakara anazy misy vokatra miverina ho anazy misy vola fidiram-bola koa sady dia amin'izay mba tsisy an'izany hoe doro tanety izany intsony ngamba rehefa ohatra ka azahoantsika vokatra ho an'ny tsirairay ilay izy. Mila kajiana ny tontolo iainana hoy Ramatoa Antarasoanaivo. Madagasikara maitso ny tanjona
isika ihany mahatonga izao hafanana be izao ka mila mamboly azo ny isam-batan'ny olona mba hahafahana mikajy ny tontolo iainana. Fanentanana zany a tsy hoe maha-pépiniériste anahy fa mba miangavy an-tanandroa antsika mba hikajy ny tontolo iainana. Ty fahasamban'ny tontolo iainana ty raha antsika mahita ao ny tondra-drano. Raha tsirabe manokana ny teneniko nisy avandra foana nyraraka teo raha mandeha amin'ny route nationale zavatra maintimainty ny hita mampalahelo be mijery an'ilay izy ka za zany a mba mieritreritra hoe raha ohatra ka tsy ho vitantsika ihany zany le hoe hiaro an'le hazo le tanety tsy ho may dia miangavy zany hoe mba mamboly hazo. Raha ohatra ataontsika hoe raha olona ray mamboly hazo ray a mety hoe maitsomaitso Madagasikara fa tsy jalijaly oatra zao. Ty resaka hafanana be ty antsika ihany mahatonga anazy, ny resaka setroka sy ny karazany ka manempotra mahatonga aretina isan-karazany tsika ihany manimba anazy mba hahafahantsika zany a dia manentana raha ohatra tsy hamboly hazo hoe pain na kininina rehefa tsika mantsy rehefa reboisement dia manenjika isa fotsiny manenjika fotsiny ivoan'le vola hoe ato ny budget natokana ho an'ny reboisement ty fa sy rehefa lasa vola io dia izay io. Za tsy mahafantatra fa fiverako anazy tokony hoe raha manao an'ireny ihany tokony asiantsika suivi aloha le izy amin'ny herintaona naniry ve le izy fa tsy isataona reboisement manentana gauche à droite nefa tsy zavatra voaka manentana koa nefa mba hoe ho azo fihinam-boa atao isaky ny fokotany ohatra na ohatra hoe any am-pianarana na ohatra hoe ny be dia be ny fikambanana ny anaty fiangonana dia manao reboisement na resaka arbre fruitier mitondra zavatra verina ho antsika iny na ataontsika ohatsy hoe le vitamine ataontsika hoe fampizarantsika ara le vokatra azo eo iny efa misy apportna vitamine calcium sy ny karazany iny. Ankoatran'izay raha ohatra hoe betsabetsaka ny ampilentsika manao an'izay misy vola miditra ho antsika iny au lieu dia mitady vola any amin'ny bailleur sy ny karazany rentsika mety ho vokatra antsika iny ahafahantsika manitatra le fambolena manaraka indray ka mba miangavy zany ary tena manentana mihitsy hoe aleontsika mba hamboly azo fa ho antaranakitsika tsirairay ty resaka fambolekazo ty satria tsika ihany no hijaly eto tsika ihany no hiteraka aretina maromaro ty fampitian'ny tontolo iainana ty. Tapitra sady ny fandarantsika ho an'ny androany ankasitrahana ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny ekipa rehetra izay niaraka nanatotosa sy namolavola izao fanadihadiana izao. Raha misy ary ny serasera na ihany koa fanamariana tianao aroso hoentina hanatsarana ity fandarantsika ity dia aza misalasala mitsidika ny pejy ny Facebook ny Fantaro izany eo ihany koa ny YouTube izay ahafahanao manaraka ireo fanadihadiana rehetra izay efa nandalo teto amin'ny Fandara ny Fantaro teto amin'ny télévision malagasy fa ankoatr'izay ihany koa raha misy ihany koa resaka tiana ifampiresahana dia aza misalasala miantso amin'io laharana telefônina izay efa hitanao eo amin'ny fahitalavitra io. Eto ary izay dia efa mametraka sady ny veloma mandrapitafa ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Veloma tompoko.